Ajantsika eto aloha no mahakasika an'iny fa hanapiakapeo kosa ireo mpivarotr'omby avy any amin'ny hilany atsimo nosy izay miakatra eto an-drenivohitra noho ny fanahiazana ny ombin'izy ireo noho ny antony tsy mazava araka izany ny eo natampanao gazety izy ireo tamin'ity andro androany ity. Menimenina ny mpivarotr'omby avy any atsimo nosy noho ny fampidirana foriera ny ombin'izy ireo nanomboka amin'ny farana volondaty jolay. Raha ny fanazavana dia mpivarotr'omby 30 samihafa ny lasibatra ary nanomboka amin'ny farana volana jolay ny makaty dia tafakatra hatrany amin'ny 700 ny omby nampidirana foriera. Fampidirana foriera izay nambaran'ireo mpivarotr'omby fa tsy mazava satria dia manana taratasy ara-dalàna rehetra izy ireo. Zavatra mahazo anay moa dia zavatra tsy fantanay satria teneny nara-taratasy. Izay tsy dia mahafantatry taratasy satria agnapividianana omby savan'ny gendarme ireo omby ireo. Izay tsy avelany mividy raha ohatra ka sy voasavan'ny zareo le taratasy le omby miakatra ao ansena. Voasavan'ny zareo le omby zay vao mividy. Dia rehefa mividy amin'izay zay misavany mijery ny taratasy io dia rehefa eo zany taratasy misy menamena ohatran'io misy arahana fanjakana ohatran'io dia mandoa vola izay. Fa tsy fantatrinay zany zavatra anatin'ity zavatra tiky. Ary sy tompona andraikitry amin'ny zavatra anatin'izay tsy fantatrinay zany mikasiky n'ity zavatra ity. Dia zavatra takinay zany satria efa maro gna frera ambo mandroso raika amin'ny 10 ambosy 520 afenara soagny 570 mba mangataka efa misorandreo omby reo ary tsy manjara misy zany sisy herinay sisy aninay misy anjara gn'asany zareo izay zany makatogna asany zareo ary voninay raha ohatra ka misy fampianaragny ampianaragny anay mba lava gn'asanay angatanay aiza mba ohatra ny tomabila amin'ny fahasakarany io raha ohatra ka mba mialava agnapotiny voasava mba misy kitisy ohatra ny amin'ny fahasakarany io rehefa voasavany gnany misy kitisy dia fa mba sy savany igny andalana tsy mba sy anelingeligny anay igny andalana igny satria zay olo ara-dalàna mana patanta ara-dalàna mandao fanjakana mana statistique mana livre journaly ara-dalàna ay amin'ny asanay. Raha ny fanazavana dia miantoka famarotana omby avy any Bekily, Ampania, Betroka ary Iosy ireto mpivarotr'omby ireto. An-tongotra mandritra ny 520 andro no hitondrana izany ary eo amin'ny komuna Ambohitromby, Andramasina no hamarotana ny omby. Manainy ho avin'ity seha-pihariana ity ireto mpivarotr'omby ireto ary miantso ny tokony hijeren'ny tompon'andraikitra mahefany momba azy ireo.